tompoko lahy sy tompoko vavy, faly miarabanareo indray. Tonga eto amin'ny Vaovao Tselatra eto amin'ny Ledefi.mg. Ny vaovao politika moa no hanomboantsika izany. Ny filoha Andry Rajoelina no hitantana ny SADC ao anatin'ny taona 2020 sy 2020. Tanterahana eto Antananarivo ny fivoriam-be tampon'ny SADC fa 2020. Rendez-vous en Antananarivo, Madagascar en 2025. Je vous remercie. Ny vaovao politika moa no hanohizantsika izany. Kandida miisa 3 no fantatra fa andray anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Dia ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana, Rinara Kotomanga talehan'ny serasera fiadidian'ny Repoblika ny teo aloha ary Hervelina Ramanantsoa ministra teo aloha. Ny vaovaon'ny finoana kosa no hanohizantsika izany. No tanterahina tao a 10 pointy omaly 20 ny volana Aogositra ny ivon'ny fankalazana ny fa 70 taona nidiran'ny misionera anglikana teto Madagascar. Nitarika izany ireo évêque nandrafitra ny fiombonam-ben'ny fiangonana anglikana teto Madagascar na ny FEM izany. Feno 50 taona ny FCKM ary mananika ny 7 tapitrisa no mpino mandrafitra izany fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara izany. Zay ary no azo natolotra tamin'ity anio ity, koa mamay fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.